No tanterahana tamin'ny tontolo andron'ny omaly ny filan-kevitry ny ministra farany ary ihany koa ny filan-kevitry ny gouvernemanta farany tamin'ity taona 2024 ity amintona ireo fanapahan-kevitra tapaka tao anatin'izay fivirina goavana izay ary ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta Ramatoa Eleonora Joasy toy izao manaraka izao ny fanampanazavana miompana amin'izay. Zao farantaona zao zany dia mampahafantatra antsika ny fanapahan-kevitra andraisina tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra izay nitanterahana ny sesy omaly tamaraina moa zany ny filan-kevitry ny gouvernemanta dia tamin'ny tolakandro ny filan-kevitry ny ministra dia tao amin'ny lapam-panjakana Thomas Arivo filan-kevitry gouvernemanta anisan'ny tolotra didim-panjakana avy amin'ny ministera ny fitsarana ao amin'ny fandaminana vaovao indray zany ny fitsarana satria miezaka ry zareo manakaiky ny vahoaka dia misy fitsarana mipetraka zany zao ho an'ny district ny Beloa ao Ambovombe raha ohatra ka tany aloha izy tany Ampany dia ho avy amin'ny taona manaraka koa zany fametrahana ny fitsarana any Mitsinjo sy ana Tsaratanàna izany hoe tsy voatery hanantona ao Maheva-tanàna intsony ny ao Tsaratanàna ary tsy voatery hanantona ny Mahajanga intsony ny ao Mitsinjo fa efa izy fahefana fitsarana hipetraka amin'ireny toerana ireny dia sady hoentina hanafainganana no hanatsarana zany ny fifandraisan'ny fitsarana ny vahoaka dia ny ao amin'ny ministera rambahiny nitondra ny tatitra mikasika ny fanapahan-kevitry ny organisation internationale francophonie nisan'izany moa efa niarantsika na eno fa aty Madagasikara no natanterahana ny fionam-be-atampony manaraka amin'ny taona 2024 ka eto aloha zany dia isika eto Madagasikara mila manapaka ny thème izay hoentina mandritra an'io fionam-be io ary ao anatin'ny tababonana zany dia andray fanapahan-kevitra mikasika an'izay ny fitondram-panjakana dia anisan'ny natolotra ihany koa omaly tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fametrahana ny centre universitaire régional tany Androy ary tao anatin'izay dia nisy colloque nentina nandrafetana ny plan local de développement satria rehefa misy amin'ny toerana ny resaka fampianarana ambony sy ny fikarohana dia mitondra fanovana makany amin'ny fanatsarana amin'ny fiainany toerana io satria ny activité de recherche zany dia mitondra fanavozana ao anatin'ny toerana misy na centre universitaire dia tanteraka tany Androy zany io tamin'ny faraka amin'ny volaka hatramin'ny fafito ambin'ny folo ny volana Desambra dia amin'ny farany nampahafantarina ihany koa ny fepetra fiarovana ny toby ny tafi-bahoaka tobiny gendarmerie pirenena sy ny tobiny police pirenena eo anatrehany misy mpanambohitra indraindray no miantony maro samihafa misy olona miditra ankeriny amin'ireny toerana ireny nefa ny toerana saropaty satria misy fitaovam-piadiana mahery-vaika indraindray dia tsy maintsy misy fepetra hoentina iarovana ny toerana ireo fa indrindrandrindra koa zany iarovana ny fiarahamonina mba tsy teradoza ny fidirana keriny amin'ireny toerana ireny satria efa nisy ihany zany tranga tatoato matetika ka tsara fantatra ny manodidina an'izay. Raha ny filan-kevitra ministra kosa dia nisy songadina tao ny fankatoavana ny hoe fahavitany ny plan national de développement izy io zany tokana ihany no fananantsika azy fa mety miseho amin'ny endrika samihafa arakaraka ny olona anehoana ny plan national de développement io fa eo amin'ny fanatanterahana azy dia misy ny foiezaka misy ny lavitresaka foiezaka moa zany efa iarahantsika malala dia ny fanatanterahana ny programme ny présidentiel dia lavitresaka dia manaraka ihany ny fizotra ny politika mpanjakana tsara marina amin'io plan national de développement io dia voarafitra tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy satria enim-bolana monja no nahafahantsika namoaka an'izay plan national de développement izay na dia fantatra fa aman-taona ny matetika vao mahatafavoaka ny antotan-kevitra ohatr'ireny ny firenena hafa
ary na ny teto Madagasikara samataditsika fa na ny DSRP tamin'ny fotoan'andro na ny MAP ihany koa dia na taona maromaro zany dia tena mipetraka ireny programme pirenena reny ka ny ambava zany dia hoe tena ezaka manokana nataony fitondram-panjakana satria ilaina ny fananana io ahafahana mifampiraharaha amin'ireo mpiray-bonantoka iraisam-pirenena dia tanteraka izy iny ny fandrafetana azy dia ny fanatanterahana azy zany zao no tsy maintsy irosony.